Fandray ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana iraha-miasa ity. Fandaharana voakarin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara. Manomana sy atolotr'i Dr Luc Raveloharimisy. Fandaharana mitondra ny laharana fahafito amby dimampolo indray izany. Fandaharana mitondra ny laharana fahafito amby dimampolo indray izany no ataontsika androany, izay mbola toy ilay resaka ny amin'ireo dingana arahana raha hianatra aty Etazonia, ka ao anatin'ilay dingana miresaka momba ny fanaovana ny karazana fampahafantarana an-tsoratra ny momba ny tena. Io ilay fampahafantarana an-tsoratra momba ny tenantsika io moa izany ilay antsoin'ny zareo amin'ny teny farantsay hoe curriculum vitae, na ilay antsoina ihany koa amin'ny fanavozan-teny hoe CV. Ny fandaharana fahaenina amby dimampolo izay nataontsika dia ny resahantsika manokana ny karazana CV, na ilay hoe karazana fampahafantarana an-tsoratra ny momba ny tenantsika. Misy sokajy telo izy io. Ny sokajy voalohany izany dia ilay fanaovana an'izay ilay fampahafantarana ny tena izay miainga avy amin'ny tetiandro. Izany hoe ny tetiandro fitanisana an'ireo zavatra nataonao araka ny datin'andro ka miainga avy amin'ny farany indrindra. Ilay farany nataonao ilay amin'izao izany dia mihoatra ny aoriana. Ny karazany faharoa indray dia miainga avy amin'ny traikefa na ny fahaiza-manao. Miainga avy amin'ny traikefa na ny fahaiza-manao, izay indray izany ny karazany faharoa. Ary ny karazany fahatelo dia ny fitambarany izy roa ireo, izay sady atao mifanaraka amin'ny tetiandro no ampiarahana ihany koa amin'ny traikefa amin'ny zavatra izay hainao izany. Ireo izany ny karazany telo. Resahantsika tamin'ny fandaharana farany moa izany fahaenina amby dimampolo dia ilay tetiandro dia tsara io satria io ny efa mahazatra ny rehetrarehetra, efa mahazatra ny mpampiasa, mora ahitana ny zavatra vitanao, ary koa azo lazaina koa mifanaraka tsara mihitsy ny vanim-potoana amin'ilay ianao mangataka asa iny ohatra, na ianao izay mangataka hianatra amin'ilay anjerimanontolo dia voalaza satria milahatra miainga avy amin'ny ataonao farany izany ilay ataonao izao, dia mora amin'ny olona izany ny mahita azy. Fa ny tsinony kely na ny indro kely amin'io izany dia be dia be izany manao an'io dia tsy miavaka koa izany, tsy miavaka izany ny tsy hita hoe izay hanavahana anao amin'ilay mpangataka rehetra, fa dia mitovy ao ihany koa izany ianao. Io moa izany mitovy fa tsy sahala, mitovy izany ianao, mitovy amin'ny rehetrarehetra satria saika izay daholo ny rafitra izany. Dia ny fomba atao izany hampisongadina ny tena amin'io dia nolazaintsika amin'izay hoe jereo izany izay tena zavatra hitanao hoe misy fiantraikany manokana, vokatra izany teo amin'ny asa izay nataonao, ka nisy fiantraikany teo aminao na fiarahamonina misy ianao, dia ireny zavatra ireny izany no hasongadina tsara. Ny resahana androany indray izany dia ny sokajy faharoa dia ilay karazana fampahafantarana an-tsoratra ny momba ny tena, na ilay hoe CV izany. Sokajy faharoa dia tsy inona izany fa miainga avy amin'ny traikefa, miainga avy amin'ny fahaiza-manao, miainga avy amin'ny zavatra hainao izany. Inona ny zavatra hainao, inona ny traikefanao, inona ny fahaiza-manaonao. Izay indray izany no manaraka. Dia io ilay miainga avy amin'ny traikefa io izany dia antsoina ihany koa, antsoina amin'ny anarana hoe fonctionnel, na satria moa izany resaka asa ilay izy, resaka fahaiza-manao, dia izay izany no hitondrana azy. Ka io ity karazany faharoa ity izany ny tena ny zavatra atao amin'io izany, ny zavatra ataonao amin'io ilay fampahafantarana momba ny tenanao, na ilay hoe CV io izany dia asongadina ao izany ny zavatra hay, ny zavatra fantatra, ary ny zava-bita. Hay, fantatra, zava-bita. Ilay izy moa izany hoe fantatra moa izany dia manana fahalalana ianao, fa ny hay izany dia voafehinao tsara, ary ny zava-bita inona zavatra vitanao izany teo amin'ny fiainana. Isika eto moa izany dia miresaka ho an'ny mpianatra izany. Ny anjerimanontolo izay anaovantsika fangatahana dia mitaky an'ity CV ity foana, satria tian-dry zareo fantatra hoe iza moa izany ianao io, iza ianao, ary rehefa iza ianao dia jerendry zareo hoe ohatra ny ahoana ny fomba fanoratanao na fampahafantaranao ny hafa ny mombanao. Ka ity miainga avy amin'ny traikefa na ny fahaiza-manao ity izany, ny zavatra tena mafisin'ato izany dia ny zavatra vita.
iny moa ilay misy an'ilay fiteny hoe ny asa vita no ifampitsarana iny zany. Iny moa zany ilay nanao an'iny dia hay koa ny asa vitan'iny dia asa ahoana no fitsarana azy aloha. Tsy ihany iny. Fa eto amin'ilay CV-ntsika eto zany dia ireto avy ny zavatra songadina. Inona ny zavatra hainao? Dia eo zany ianao izao mieritreritra hoe ohatra za ary ity mbola vao baka ny azoko dia manakôry eky? Inona moa zany ity raha haiko ity? Ka io ilay iverenantsika any amin'ilay tadidinareo, iverenantsika ilay fandaharana fahadimy amby dimampolo. Ilay fandaharana fahadimy amby dimampolo iny raha tadidinareo dia misy fanontaniana telo nasaiko novaliana. Nomanina. Nisy fanontaniana telo zany nomanina tamin'iny fandaharana fahadimy amby dimampolo iny. Voalohany dia hoe ataovy lisitra ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana. Inona avy ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana, teo amin'ny lafiny sosialy, teo amin'ny lafiny fiangonana, teo amin'ny lafiny politika, toe-karena, kolontsaina sisa sy ny sisa. Dia atao lisitra koa ny zavatra nisongadina teo amin'ny fianarana. Nanomboka tany amin'ny taona faharoa, inona ny diplaoma nananao, nahazo mari-pakasitrahana na mari-pamendrena ve ianao, ary inona ny taranja tena hainao na tena manavanana anao sy ny mahafinaritra anao. Dia ny fahatelo, ataovy lisitra ny zavatra mahaliana anao sy ny vokany teo amin'ny fiainanao sy ny fiarahamonina. Inona ny zavatra ankafizinao eo amin'ny fiainana, dia inona koa ny fanandramana anananao mifanaraka amin'io, dia inona ny fiantraikan'izany zavatra nataonao izany teo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainanao. Resahantsika izay tamin'ny fandaharana fahadimy amby dimampolo nanamafisantsika an'izay zavatra izay. Eto moa zany dia efa manararaotra kely aho hoe raha tsikaritra dia tsy mbola araka mihitsy ny nampakatra an'ireo fandaharana ny kopia ny dika mitovy ny fandaharana. Fa ny anankiray zany izao vao nakarina androany dia ny fandaharana natao fa fito amby efapolo. Fa mbola ho avy ihany ireo ambin'ireo fa tsorina fa tena raharaha be ato enjana be fa efa mamarana ny semestra zay, efa mamarana ny taona ka tena io zany ilay tena tsy manan-tantara tsy manan-tsahala io raharaha be mihitsy io fa dia miezaka zany ezahana zany izay azo atao. Verina zany isika zany izao hoe verina amin'ilay fanontaniana momba ny fanazavana momba n'ilay hoe fampahafantarana ny tenantsika miainga avy amin'ny zavatra hay na miainga avy amin'ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Ny zavatra tena songadina ao zany dia hoe inona ny zavatra hainao, inona ny zavatra manavanana anao, inona ny zavatra fantatrao. Fantatra, hay ny hay moa zany dia voafehinao tsara, ny fantatra moa zany dia manana azonao an-tsaina, azonao hazavaina, dia ny manavanana zany ny misongadina fahaiza-manao manokana dia tanisaina zany ireo, zay ilay votoatin'izy io. Votoatiny io zany fomba fanaovana ity miainga avy amin'ity ilay hoe fahaiza-manao ity zany. Ka ny aleo aloha jerentsika ny mahatsara sy ny maharatsy azy. Ny votoatiny zany aloha dia ny asongadinao tsy ny taona, tsy ny tety andro hoe tamin'ny vina ny nanao azy na tamin'ny vina izy nivitako, fa avoakanao ao zany ny zavatra hainao tanisainao. Ohatra zany mba hahamora azy mba azontsika sary an-tsaina zany hoe raisitsika zany mpianatra tanora anankiray vao nahazo baccalauréat zany tamin'ity misy ray aman-dreny zao ato zao nanoratra tamiko aiza moa ilay afatra ilay ray aman-dreny teo vao hitako vao eo ilay izy tazo kely fotsiny fa tsy mbola voavako tsara akory aza ilay zavatra nanontanian'ilay ray aman-dreny. Azafady fa ilay ray aman-dreny io zany dia nanoratra izy ny zavatra nazavainy dia zavatra nanontaniany azy zany dia hoe vao afaka zany hozy ny zanako, vao afaka baka dia zahay nefa hozy izy tsy avy eto Antananarivo fa avy any Fianarantsoa ka mba mangataka torohevitra ny amin'ny hoe inona ny fianarana azon'ny zanako atao. Inona ny fianarana azon'ny zanako atao aiza izy no tokony hianatra fa ny zavatra mahaliana azy dia resaka fitantanana. Ohatr'izay angamba izy efa tsy hitako ilay mailaka teo. Dia ny raisitsika raisitsika zany io tranga anankiray io zany nataontsika ohatra. Io zany nataontsika ohatra mihitsy ilay taratasy voaraiko
lasa aloha jereko tsara le izy mila tsiny ozy hoe misaotra anao amin'ny torohevitra marobe miarahaba anao dokotera, misaotra anao amin'ny torohevitra marobe momba afa-tsy-pianarana any ivelany. Ny tompo maly fitia anao, misaotra tompoko, sika rehetra ny izany. Dia aty Fianarantsoa no miasa, afaka baka teo ny zanako, série D, mention bien, arapaina zany le zanakao. Dia te hianatra mafy any ivelany izy. Fianakaviana ao Tana no nanoro ahy ity page FB misy anao ity dia ny fitantanana na toe-karena no mba tiany ianarana, inona ny torohevitra misaotra anao amin'ny torohevitra. Ny olona nanoratra dia RR ilay olona nanoratra izany. Dia io zany no andeha ataontsika hoe ohatra amin'ity ilay fanazavana ataoko androany ity zany, miainga avy amin'ny traikefa na ny fahaiza-manao. Fa nahazo baka zany ity tanora ity dia te hianatra izy zany momba ny fitantanana na toe-karena, izay zany no mba tiany ianarana. Ka raha miainga zany isika amin'ilay traikefa dia ny zavatra mila faritana zany, mila fantatra zany, mila faritan'ity namantsika ity dia izao: inona ary ny zavatra fantany, hainy ary tena voafehiny momba an'izany resaka toe-karena sy resaka fitantanana izany. Eo amin'izay zany izao ny raharaha. Moa ve manana fanandramana amin'izay izy? Moa ve manana traikefa amin'izay izy? Dia miantsika ohatra zany andeha ataontsika manana izy dia ameko ohatra zany. Asongadina eo zany ny fahaizana mivarotra. Dia izay zany no asongadina ao amin'ilay marihana, ao amin'ilay CV. Hoe mahay ny lafiny momba ny fifanakalozana ara-barotra. Eo zany tsika no mieritreritra ao anakonaisan'le tanora an'izany. Moa dia izao zany no ohatra ameko. Ohatra zany raisitsika fotsiny izy ity hoe nandritra ny fotoana na hatramin'izay zany, nandritra ny 1 taona na 2 taona dia nivarotra ny asan'io tanora io. Mety izy mivarotra lamba, mety izy mivarotra sakafo, mety izy manao vary mandeha, tsy fantatra fa mivarotra. Io zany any amintsika koa amin'izao be dia be ilay tanora manao an'itony le inona moa sera moa ny filazan'ny zareo azy, mivarotra entana amin'ny Facebook teny, dia mivarotra. Dia iny zany no asongadiny ao zany, mahay ny fivarotana izy dia asongadiny ao nandritra ny 2 taona dia mpivarotra ny asako, mpivarotra mandeha isaky ny fotoana fialan-tsasatra aho dia mandeha mivarotra, raisitsika atao hoe mivarotra lamba manenjika tsena. Io mety fiaraha-miasa nataony tamin'ny ray aman-dreniny Izaho moa zany tsy mahalala an'ilay tanora fa ohatra fotsiny, mety miara-miasa amin'ny ray aman-dreniny izy amin'io. Dia zay zany no asongadina. Zay zany le hoe miainga avy amin'ny fahaiza-manao. Dia jereo tsara ny fifandraisan'izay ianao zany zao maniry zany tiavantsika ity tanora ity fa te hianatra momba ny fitantanana na toe-karena dia lazainy fa manana fanandrama momba ny varotra izy. Dia miavaka be ianao zany zao. Hita mihitsy ianao zao fa misongadina amin'ireo mpangataka rehetrarehetra. Efa aseho jerena zany ilay taratasy fampahafantarana ny tena na ilay hoe CV dia hita ao miavaka tsara mihitsy hoe manana fanandramana, manana traikefa amin'izay mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tiany atao. Zay zany zao ilay tanora. Raisitsika indray ohatra hoe tantsaha indray zany isika, tantsaha zany isika dia ny zavatra haintsika dia ny mamboly. Dia tsy vitan'ny mamboly fotsiny fa haintsika ny miompy. Ary na resaka fambolena fotsiny io, fambolena io aza dia haintsika koa ny mandanjalanja, mahafantatra ny vanim-potoana rehetrarehetra. Oviana no mamboly inona, dia roviana no mitsinja inona, dia ohatra ny ahoana ny atao amin'ny fampiasana zezika, zany rehetra zany. Zay le hoe fahaiza-manao zany no asongadina amin'ity sokajy faharoa ity. Samihafa le tety andro ny fotoana nanaovana ny asa no misongadina sy ny asa natao. Fa ity indray tsy le fotoana indray no misongadina, tsy le asa natao indray no misongadina, fa le zavatra hainao mihitsy zany no avohitra no asongadinao amin'ilay CV zany. Inona amin'izany mahatsara azy ity? Mahatsara azy ity zany dia hoe raha ohatra zany ka manao fangatahana zany ianao dia tonga dia misongadina be mihitsy zany ny zavatra momba anao satria ny olona rehetra, ny mpangataka rehetra dia manao an'ilay resaka tety andro. Fa ny anao dia ilay traikefa fahaiza-manao no avoakanao zany. Dia misongadina be zany ianao amin'izay fotoana izay. Zay ny voalohany. Miavaka zany.
Faharoa satria satria isika zany mbola tsy ampy ny fahalalana, mbola vao baka fotsiny no anantsika, dia manaitra ny sain'ilay olona zay ny fahafantarany mbola vao nahazo baka ty olona ty nefa jereo ny fanandramana ananany. Mahay mivarotra izy. De raisitsika koa zany ianao zany ao amin'ny fiangonana, mavitrika ianao amin'ny raharaham-piangonana, mpitarika tanora ianao, ataontsika hoe atoko-pira, filoana atoko-pira, na andeha hoe tsy ny rehetra no filoana atoko-pira fa mpihira ianao. De inona no asongadinao amin'izay? Le fahaiza mihira, satria le lalam-piofanana ataon'le havantsika ty zany zao tsy resaka fianarana hira, fa ny zavatra ataony de hoe lafiny momban'ny toe-karena moa izy teo iny aizako maizy teo fa somary adiniko indray fa miala tsiny azafady amintsika mpanaraka ny fandarana fa tiako atao tranga tena zavatra mitombina manko ny zavatra resahantsika eto. Lasa heverenantsika indray le havantsika teo iny inona moa le tiany anarana teo iny? Lasa fahavariana kely azafady hoe fitantanana na toe-karena. De izy zany zao andeha ataontsika hoe mpihira izy, membre ny toko-pihira amin'ny fiangonana misy azy. Tsy ataontsika mpitarika satria mantsy raha vao reny no atao zany dia isika hoe angamba ny olona rehetra dia mitarika daholo, raisitsika mpihira izy. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny fitantanana? Raha mandinika tsara ianao amin'izany hira zany misy ny resaka fifehezan-tena, fanarahana toromarika, misy ihany koa ny fanoloran-tena amin'ny famonjena inona moa izy ity? Famonjena famerenan-kira foana zany. De inona ary zany ny toetra na fahaiza-manao avoaka amin'izany? Dia avoakantsika amin'izay fitantanana fotoana. Fitantanana fotoana. Atao lisitra mihitsy mantsy izy io hoe avy eo manko raha mbola ampy ny fotoanantsika dia atoroko anareo le modely ohatr'izao zany modelin'le izy hoe aiza ny ametrahana an'izay fahaiza-manao izay. De fahaiza-manao faharoa zany zao dia hoe ny fitantanana, mahay mitantana fotoana. Dia tanisainao mba handray anjara mavitrika amin'ny atoko-pihira ao amin'ny fiangonana nandritra ny 3 taona ary tsy mbola tara mihitsy na tara afa-tsy indraindray na hoe be dia sady mianatra ahako no miasa ahako no membre ny atoko-pihira nandritra an'ireo fotoana ireo zany dia vitako avokoa ny andraikitra rehetra izay nomena ahy. Zay no mivoaka eo. De ny lalam-piofanana tianao atao nefa fitantanana. Ianao miresaka fitantanana fotoana, fahaiza mandamina. Zay le izy. Asa raha mazava tsara amintsika mpanampiaino zay zany no tombotsoa eto zany, tombotsoa voalohany ho iahako miavaka amin'ny rehetra satria ny rehetra manao diadiandro, ny anao indray zany tonga de ny fahaiza-manao no asongadinao. Tombotsoa faharoa koa dia izao, satria ianao mety amin'ilay hoe mbola vao baka ny anananao na koa hoe vao lisansa, mba tonga amin'ny teny hoe vao tsy hoe kely na ambany tsy izay fa be dia be ny ambaratonga zany, dia ianao avy hatrany tonga de mampisongadina hoe hatreto ny fahalalana ananako nefa jerena ny fahaiza-manaoko. Tonga de voatanisa eo zany le izy de miavaka tsara koa zany ianao. Ilaina ihany koa ity raha ohatra ianao zany nisy fotoana nianaranao de avy eo ianao tsy afaka nianatra. Nisy fotoana nianarana de tsy afaka nianatra zany satria ary amin'le tety-andro zany de mipoitra eo ireny daty ireny. Fa ny amin'ity indray zany tsy le daty no misongadina fa tonga de hoe reto avy ny fahaiza-manaoko. Ka raha nisy fotoana zany ianao tsy nianatra na nisy fotoana zany ianao namery-taona tany am-pianarana, tsy mahasarika ny sain'le olona zay satria ny fahaiza-manaonao zany no hitany. Tahak'izay koa raha ampiasaina amin'ny fangatahana asa ity zany ho antsika izay mitady asa, de raha nisy fotoana banga be zany tsy niasana noho ny antony maro samihafa, mitodika amintsika vehivavy ohatra. Nisy fotoana zany ianao noho ny antony maro samihafa andeha ataontsika hoe renim-pianakaviana ianao zany, de nijanona aloha ianao tsy niasa fa nitaiza ny ankizy tao an-trano. De misy banga zany zao le fotoana iasanao. De misy mpampiasa tsy tia an'izay olona nijanona tsy niasa ity. Fa rehefa asongadinao ny fahaiza-manao anao, tsy hitany iny le banga iny, tsy indray zany manana ilana azy. Ohatr'izay koa raha nisy mpianatra tahaka an'izany nijanona izy noho ny antony maro samihafa, niteraka ohatra izy na nanambady ohatra izy, na nijanona mihitsy izy nandeha niasa mihitsy aloha fa tsy nahavita nanohy fianarana, miverina manohy fianarana, mitady vola, miverina manohy fianarana, de ireny rehetrarehetra ireny voafafa
takona amin'ity fomba fanaovana an'ity ilay fampahafantarana ny tena ity. Ny farany dia izao, ny ity ilay fahaiza-manao ity zany ilay fahaiza-manao ity dia tsy mampisongadina ny anaram-boninahitra. Hitanareo raha ohatra mantsy ianareo zany zao atao hoe mangataka asa indray zany nifatiako an'ilay satria sady resaka asa fianarana moa somary afangaroko eto daholo ilay izy satria ny mpiainao-tsika tsy voatery olona mpianatra daholo. Resaka asa zany dia raisintsika hoe tale zany ianao na tale ianao na sekretera jeneraly ianao na tompona orinasa ohatr'izay. Amin'ity zany tsy misongadina zany anaram-boninahitra zany, fa ny misongadina dia hoe raha taminy ianao tale dia inona ny zavatra nanavanana anao, ohatra fahaizana mitantam-bola. Miverina hatrany amin'ilay mpianatra anankiray ery zany ahako ilay hoe resaka fitantanana na resaka toe-karena dia milaza ianao fa fahaizana manokana fitantanam-bola dia asehoanao ao mpitahiry vola ny antoko-pihira ary teti-bola isan-taona zao ary nandritra ny fotoana izay na mpitahiry vola dia namoaka tatitra isam-bolana na ara-potoana ho an'ny mpikambana ary namarinina ny kaonty isam-bolana ary tsy nisy azo kianina ny fomba fitantanako ny vola. Ohatran'izay zany no fomba ametrahana azy. Inona indray ary ny fahatiantoka na indro kely amin'izy ity ny indro kely amin'izy ity dia ilay mifidy mantsy ianao le tikanao zany io le tikany tsy tikany zany ianao zany eto ny tiako teny amin'ilay tikany tsy tikany io ihany no asehonao an'ilay avoakanao any amin'ilay olona mpanao an'ilay sivana ilay any amin'ilay sekoly zany dia izay atolotra ao ihany dia izay ihany zany ny hitany. Izy zany tsy afaka mijery zavatra hafa fa izay omenao anazy eo. Inona zany mety ho ny indro kely an'izay? Ny indro kely an'izay dia tsotra tsy voatery ho hitany avokoa zany ny momba anao rehetrarehetra. Ohatra araka ny lazaiko teo, ny filaharan'ny fianaranao zany tsy mivoaka fa tonga dia lazainao ny diplaomanao, ity ny diplaomako, dia tanisainao amin'izay ny zavatra manavanana anao fa tsy lazainao ao hoe tamin'izao no seconde, tamin'izao ny terminale, tamin'izao tonga dia ilay diplaoma no mivoaka. Ohatr'izay zany. Izay zany ny indro kely hoe ilay fomba manafina misy tsy hoe tsy fanahinianao zany ilay manafina fa vokatry ity zany dia misy zavatra miafina ho azy, misy zavatra miafina ho azy izay tsy voatery ho hitan'ny ilay olona mpanao sivana na tsy voatery ho hitan'ilay ihany koa ilay olona mpanao raha ohatra resaka asa zany tadiavinao ilay olona tompon'ny asa. Ka vokatr'izay ilay olona miasa zany vokatr'izay zany dia raha ohatra ka tsy mitandrina isika dia mety be dia be ny zava-miafina momba antsika ka mety hahatonga an'ilay olona hiahiahy zany ny momba antsika. Ny fanontaniana mipetraka ary dia izao hoe inona ny tsaratsara kokoa, ilay mampiasa tety andro ve ilay kronolojia sa ve mampiasa an'ity ilay traikefa ity? Samy tsara avokoa ireo fa ny fomba hitondrako azy dia izao. Raha ohatra ianao tsy ampy fanandramana, tena tsy ampy mihitsy tsisy vitsy kely ny zavatra hainao, mifanaraka amin'ilay lalam-pifanina tianao atao dia aleo manao an'ilay tety andro. Fa raha ohatra indray ianao zany manana fanandramana maro, mavitrika amin'ny raharaha any efa fiarahamonina, mavitrika amin'ny raharaha any am-piangonana, mavitrika amin'ny lafin'ny kolontsaina, na ianao koa mety tsy miditra amin'ireny fikambana ireny ianao fa ianao rery dia mahavita zavatra izay ianao ihany. Be dia be ny ankizy mijery an'ilay zanako lahatao zao ohatra, ny zanakay lamatao. Fa izany raha mamaky boky izany dia tena izy moa zany atao an-trano dia encyclopédie ny anarany. Dia mety ho gaga ianareo fa ny azo rehefa misy zavatra tsy haiko dia anontaniako izy. Jonathan, inona moa zanako ilay ohatran'izao ohatra tsy hain'i dada? Dia andrasonga eo izy to tampotampoka eto dia lazainy ianao. Zao dada, zao ny valiny. Nahatonga amin'ny tantaran'izay zany dia hoe mety ianao zany mety tsy ampy ny zavatra fantatrao satria ianao mbola vao mpiandrana tsy ampy ny fanandramanao. Nefa ianao indray nefa mahalala zavatra maro mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana tianao atao. Ka raha ohatra zany mahalala zavatra maro ianao mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tianao atao dia ity ilay miainga mitraikefa na ny fahaiza-manao ity indray no tsara ampiasainao. Satria afaka mamoaka zany ianao fahaiza-manao maro na traikefa maro
mifandray amin'ilay lalam-piofanana izay tsy voatery ho tafavoaka raha ary amin'ilay tetiandro nanaovanao azy, satria tetiandro dia mitanisa daty fotsiny hoe tamin'izao hatramin'izao baka, amin'izao hatramin'izao lisansa, dia tamin'izao daty ka hatramin'izao daty niasa tary amin'ny aigle d'or, tamin'izao daty ka hatramin'izao daty niasa tany amin'ny UEM nampandany ny UEM, tamin'izao daty ka hatramin'izao daty, ohatrohatr'izay, zay fotsiny. Fa ny ary amin'ilay fahaiza-manao raha ohatra zany ianao niasa tao amin'ny aigle d'or dia ny anjaranao tao amin'ny aigle d'or zany mikirakira ny antontanisa, nandeha ataontsika hoe mpandray vola zany ianao, caissier, mpanome vola, mpandray vola, caissier zany ny asanao tao, dia ny asongadinao amin'iny zany satria ianao te hanao momba ny ara-toe-karena na momba ny fitantanana, dia ny asongadinao amin'iny zany dia fahaizana mitantam-bola. De tsara zany tsara zany manao an'ilay fahaiza-manao amin'izay fotoana izay satria mifandray. Raha fitiniko dia zao, ny fahalalanao ny tena manavanana anao, ny fahalalanao ny lalam-piofanana azafady, ny fahafantaranao ny lalam-piofanana tianao atao no tsy ambaratelon'ilay izy. Fahafantaranao ny lalam-piofanana tianao atao inona ny lalam-piofanana tiana atao, ahoana ny hamantarana azy, anaovanao fikarohana mihitsy, dia avy eo amin'izay ianao zany manao fanadihadiana amin'ny tenanao hoe inona ny traikefa ananako, inona ny fahaizako manokana, inona ny fahalalahana misy atao amiko mifanaraka amin'ity lalam-piofanana ity. Ka raha voafenao zany izay lisitra izay dia tena tsara ny mampiasa ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Fa raha tsy voafenao izay, ohatra zany, izaho zao ohatra andeha ataontsika hoe izaho zao zany andeha ataontsika hianatra momba ny lalàna, ohatra zany momba ny lalàna, zany efa tsy mahay ninona momba n'izany resaka lalàna zany, fa dia mahafinaritra fotsiny izy, tsy afaka manao an'ilay traikefa amin'izay fotoana izay, fa aleoko manao an'ilay tetiandro alahatra. Ireo mbola tsy indresantsika ny endrika hatramin'izao mbola manazava ny votoatiny foana, na ilay tetiandro na ilay fahaiza-manao mbola tsy nomentsika ny modely hoe ohatr'izao ny firafitra ilay fampahafantarana ny tena, fa zao zany tsika mbola fanabeazana fampahafantarana anareo ny votoatiny ny ao anatin'ny tsirairay foana zany no resantsika. Ny fampiasana ao ataontsika zany zao fampiasana ao ataontsika indray zany zao dia jereo daholo amin'izay ary ny zavatra hainao, zavatra vitanao teo amin'ny fiainana hatramin'ny ianao zao. Dia eto zany mila manontany ianao, manadihady manontany olona hoe inona re raha raisitsika zany, ohatra inona ny fomba hanaovana azy, inona ny zavatra fanaonao, raisitsika choral izay lazaiko teo an-tokopira, fa ndendrea raisitsika mpanao fanatanjahantena indray zany ianao, fanatanjahantena indray zany ataontsika hoe mpanao baolina kitra, manao baolina kitra zany ianao, na ataontsika hoe mpanao volley ianao na manao baskety ianao, dia dinihio hoe inona avy ny fahaiza-manao ny fahaiza-manao na zavatra azafady mila voafehy vao mahavita an'izany, dia ataovy lisitra ireo, ataovy lisitra ireo ataonao lisitra zany ireo dia jereo ilay lalam-piofanana tianao hianarana, dia adihdio manao fikarohana kely manontany olona, dia jereo amin'io lalam-piofanana tiana anarana io sao dia misy an'ilay fahaiza-manao ary amin'ny fanaovana baskety na fanaovana kitra, na koa hoe ilay fifehezana amin'ny fanaovana an'izany taranja izany, sao dia misy ifandraisany amin'ilay lalam-piofanana. Ohatra manao ohatra zany ianao tia fanatanjahantena ianao, fianarana rehetra dia mila fikarohana, mila fikarohana. Dia inona moa zany ny mety fahaiza-manao tsoahana avy amin'izany tiana manao fanatanjahantena zany, dia fikarohana ny fomba ampandresy ny tena, dia afaka mamoaka zany ianao hoe anisan'ny zavatra hainao na anisan'ny zavatra manavanana anao ny manao fikarohana, dia mety menareo hoe angaha izy ity mora be ohatran'izany, ohatran'ny hamoramorain'ilay rangahy ity ilay resaka, ka ilay fiainana ary dia efa sarotra ko. Ahoana moa zany mbola andeha hasarotina koa, fa ny zavatra ataontsika andavanandro dia misy fahaiza-manao antsika, ary izay ny havatra mba apetrako, na dia mafy tahaka ny ahoana aza ny fiainana sy ny fahasahiranana any an-tanàna dia azakivy, fa misy zavatra maro haintsika foana isika io dia io zany no trandrahantsika. Tanisao zany ny zavatra hainao na zavatra fanaonao, dia trandraho avy eo ny toetra,
ny toetra, inona ny toetra azo tsoahana avy ato. Trandraho avy eo koa ny hoe soatoavina ny mampiavaka, na antsoindreo amin'ny teny frantsay hoe valeur. De tadiavo ao koa ny zavatra hay, de tsoay atao lisitra. De tadiavo indray fantarina lalam-piofanana tianao atao. De eo anao zany manaova fanorona, manaova kajy ampifandraiso hoe ireto avy ny toetra amin'ity fanaoko ity, ireto avy ny zavatra haiko, ireto avy ny soatoavina tsoahako ato dia ampifandraisiko an'ity lalam-piofanana ity. De iny no andrafetantsika n'ilay hoe fampahafantarana ny tena miainga avy amin'ny fahaiza-manao. Hatramin'izao zany tsika mbola tsy niresahana ny votoatiny. Azafady tsy ny votoatiny manko zany fa le endrika hoe inona avy no ampidirina ao anatiny. Fa ny mbola hitriketrehako mafy eto aloha zany dia le zavatra hainao eo amin'ny lafin'ny asa, eo amin'ny lafin'ny fiainana, eo amin'ny lafin'ny soatoavana. Dia ao anatin'ny lisitra io tsy maintsy ho ataontsika ihany koa izao ny diplaoma ananantsika, fa ny tena avoaka avy eo zany dia izay le fahaiza-manao izay, de ampifandraisina amin'ny lalam-piofanana zany izay tiantsika atao. Zay indray zany ny fandaharantsika androany, fa dia misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany. Fandaharana fahafito amby dimampolo no resahantsika ny dingana rahana rahabe hianatra aty Etazonia, ary mbola ao anatin'ilay dingana manazava ny fampahafantarana ny tenantsika, fampahafantarana ny soratra ny tenantsika, io ny atao hoe CV isika. Ka ny resahantsika androany zany dia momba an'ilay hoe CV na fampahafantarana ny tena miainga amin'ny zavatra hay na ny fahaiza-manao. Asongadina ireo mba hahatonga antsika afaka hifaninana amin'ny hafa, satria ny ankamaroan'ny mpangataka dia mampiasa an'ilay antsointsika hoe tety-andron'ny CV any. Ka dia mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana. Miraso antsika mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Misaotra be lehibe hatrany ny teknisianina ao amin'ny Z radio televizion, ary mankasitraka anareo manolotra an'izao fandaharana izao maimaimpoana ho an'ny mpiaino antsika. Dia samy tain'Andriamanitra avokoa, ary samy ho ela velona, dia mandrapitafa aminareo indray rahampitso. Raso tompoko, mandram-piaona indray ary.